Ivadika amin'ny vaovaon'ny sosialistika napetraka voalohany tao amin'ny faritra Morony Manio Maly ny komina nomerika. Olana lehibe iainan'ny komina maro manerana ny nosy amin'izao fotoana izao ny tsy fahampiany ny fitehirizana antotan-kevitra manara-penitra. Amahaolana ny fitehirizana taratasy izay mora simba, ny fahafahana mitahiry ny firaiketam-piankohonana amin'ny alalan'ny solosaina. Misaina Rahalambotrainy. Iray amin'ireo tetikasan'ny ministera posta sy ny fifandraisan-davitra mahakasika ny numerika ho an'ny rehetra ity fampiasana ny teknôlôjia vaovao eny anivon'ny komina ity. Ialana amin'ny fampiasana taratasy hanatsarana ny tahirin-kevitra firaiketam-piankonana no tanjona voalohany ny tetikasa ho ny teknisianina ao anivon'ny ministera. Eo ihany koa ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao amin'ny fampandehanan-draharaha eny amin'ny sampan-draharaha-mpanjakana ahafahan'ny vahoaka misitraka ny tombontsoa hoentin'ny numerika ny tetikasa tahaka izao. Anampy betsaka amin'ny fampandehanana aingana ny asan'ny komina izao tetikasa izao, hoy ny ben'ny tanàna ny Mahasoa. Isaorana ny ministera zany fa tena mitondra tombontsoa goavana ho an'ny komina rurale zany ity fitaovana ity. Manafaingana ny asan'ny état civil indrindra fa ny famoahana n'ireny kopia maro samihafa ary torak'izany ihany koa ny TC na ny mpitantana arabola ny komina manafaingana ny atota taratasy zany hoe sy toy ny teo aloha itsony zany. Notokanana omaly tao am-bosa ny komina numerika voalohany amin'ny faritra Morony Mania. Anisan'ireo hisitraka ity tetikasa komina numerika ity ihany koa ny komina ambanivohitra Kianja Andrakefana, Ilaka Centre, Fahizay, Tsarasotra, Andina ary Marosoa. Dia tapatsika ty olobantia hanamariana ny fahatongavan'izany tetikasa lehibe eto amin'ny faritra izany.